nametraka drafitra ametrahana ny fidiram-bola ny Italian'ny fanditseranana androany iompana amin'ny fanatsarana sy ny fanaraha-maso ny fampidiran-ketra izany drafitra izany fanadidina. Nahatratra 5.7 miliara ariary ny totalin'ny vola niditra teo amin'ny kitapom-bola amin'ny foibe mpitantanany faditseranana na ny DGD nanomboka ny volana janoary sy hatramin'ny volana aogositra lasa teo. Izany hoe nahatratratra amin'ny 9.9 ny tahan'ny fampidiram-bola ny totosain'ny faditseranana. 5.7 miliara ariary nefa ny volana eritreretina hiditra, izany hoe misy banga 20.4 miliara ariary. Nametraka drafitra ahafahana mampiakatra ny fidiram-bola araka izany ny foibe fitantanana ny faditseranana araka ny nambaran'Andriamatoa Raminman Adzarzaka, tale jeneraly ny faditseranana. Ny fanamafisana, ny contrôle sy ny vérification amin'ny fidirany reny entana reny. Satria mariana ny entana miditra ihany no misy abatseranana fa ny exportation, ny fanondranana entana efa tsy misy aba itsony eo anivon'ny faditseranana na ariary efa malalaka dia malalaka naiza naiza toerana tianao andefasana zany entana zany. Amafisina hoy aho ny fanaraha-maso reny raha dika amin'ny fomba hafa le izy dia hoe ady amin'ny osoka izany atao. Nanao ireo forme zay tato ray volana mahery-kely lasa izay rehefa ho avy aty Madagasikara ny entana dia efa tokony ho fatapatatra hoe manahoana reny entana reny, inona no mety ho riska amin'ireny entana reny. Ny faditseranana maneran-tany dia efa mampiasa ny ohatsona hoe analyse de risque io mahakasika an'le entana ho avy amin'ny firenena anankiray. Dia tena namboarina mihitsy zany eo amin'ny service, nomena service manokana zany natsoina hoe service du renseignement des analyses de risque io mba hanao fanadiadina mialoha sahady hoe raha misy biconteneur ao avy any Hong Kong ohatra, manahoana moa izy io, mety isy fraude ve eo, raha mety misy fraude eo dia toinona no endrik'ilay fraude ao anatin'io. Dikan'izany rehefa tonga eny amin'ny seranatsambo ny entana mba efa mahafantatra ireo mpiara-miasa manao contrôle eny ty entanyity ohatran'izao, ty entanyity tsisy atahorana, ty entanyity tandremo fa mety ho zavatra hafa ny ao anatiny, ty entanyity ny teti-bidina amin'ny valeurany mety tsy mety ty. Isan'ny noresahan'Andriamatoa Raminman Adzarzaka, tale jeneraly ny faditserana ihany koa ny fanavaozana sy fidirana amin'ny fampiasana ny teknôlôjia ho fanohanana sy fanampiana ireo mpandraharaha. Misy ny banky rehefa mitovy ianao abatserana ny tena ny banky, misy ireo transitaire izay manao déclaration any aminay, misy ireo département ministériel samy hafa izay angalana autorisation. Ohatra fotsiny hoe raha nafatra misy sakafo ny entanao dia mila maka alalana avany amin'ny ministère en santé sy ministère en varotra anao hoe mahazo miditra ve zany sakafo zany zay vao tafiditra eto. Raha apiditra totsika hoe solika ampiasaina huile lubrifiant reny ianao, mila maka alalana avy any amin'ny office malgache des hydrocarbures, misy taratasy kirakiraina ao anatin'izany zavatra zany. Raha apiditra produits végétaux ianao, mila ny autorisation phytosanitaire zany ohatra fotsiny. Tianambara dia hoe marobe ireo départementa samy hafa izay mandray anjara, izay miexige ataontsika hoe fepetra na réglementation ahafahana mampiditra na mamoaka entana zany. Dia everina hoe ireo fiara-miasa rehetrarehetra ireo zany mba ho atao elektronika daholo. Noho izany tsy maintsy miara-mientana zany rehetrarehetra, fa raha ny douane sy ny mpitatitra fotsiny ohatra no mampiasa n'ilay fitaovana elektronika amin'ny fikarakarana taratasy, tsy afaka andeha mihitsy le izy. Raha mbola hitaky taratasy ny département hafa tsy mety le izy. Efa nisy ny fanadihadiana natao mikasika izany tetikasa fampiasana ny teknôlôjia avolenta eo amin'ny asa sany sampandrarahan'ny faditseranana izany. Isan'izany eny amin'ny seranam-piaramanidiny ny vato, ary eritreretina paritaka ny anivon'ireo ivitoerana samy hafa izany.